Bijouterie Pantsou, manolotra anao ny logité. Sady mijery logité no misotro dynamique. Super, il y a tout ce qu'il faut chez Bébé à bord. Passez de joyeuses fêtes de Noël avec les magasins Bébé à bord en suivant le JT. Jovena, source d'énergie. Vous présente le JT. Mais toi, manolotra anao ny logité. Mais toi, liquide vaisselle amisiantra mandarine, citron, pêche miel, ary pomme verte. Ouais, folaza mangirana sy malefaka tsara ny volondry. Natura. Sady manitra sy tanora lalandavakotra indry Natura ihany ikia. Vokatra Natura, manolotra anao ny logité. Sardine efa fampiasantsika amin'ny andavanandro sy ny andro fety ny sardine Julie. Sardine Julie, ça vous donnera toujours envie. Sardine trésor. Manomboka ny logité miaraka amin'ny sardine trésor. Amin'ilay tiako be. Du bonjour, je suis Tika Tiaby, manolotra anao ny logité. Tika Tiaby, bonjour. Les nouveaux snacks Cricos sont tellement délicieux. Cricos, manolotra anao ny logité. Un produit de Chine. Telma, safidiko numéro 1 malagasy manolotra ho anao. Sabotsy 5 janoary 2024 sabotsy izany hoe andro iray mialohan'ny ankalazana ny epifany ihany koa ary dia miarabana objery tonga soa ato anatin'ny logité amin'izay fotoanantsika izay ireto avetrany ary ireo vaovao isan'ny hitanao ao anatin'ny actu. Nirefitra imbetsaka ireo bomba mandatsaranomaso teny amin'ny 15 13 Mey androany mitaky ny anatsarana ny fitokonana kosa ireo olona sasany amin'ny manodidina Analakely. Miantso ny vahoaka sy ny mpikambany HCC hitodika amin'Andriamanitra ny filohan'ny FGKM. Hiditra amin'ny 3 volana faharoa ny mpianatra manomboka ny alatsinainy izao milaza hoe efa vonona hiatrika izany ireo ankizy sendra ny mpanao gazety ny Dreaming. Fivarotam-panafody iray teny Andavamamba no notafiana jiolahy tsy misarodava naratra mafy tamin'izany ilay mpitana ny fitehirizam-bola. Any ivelany niverina an-dalambe indray ireo gilet jaune nandroany ny 550 isanjato ny frantsay no fantatra fa manoana ny hetsika izy ireo. Asaina-panajana ary sika tompoko lasy tompoko vavy anaraka ny logité. Araka izay hitanao izay dia izay miravavy no hiaraka nolotra ny fotoana ho an'ity androany ity nda avetrany ary hiditra ao anatin'ireo alahiny. Nanomboka tamin'ny alarobia lasa teo dia tsy nitsara intsony ny fidinana an-dalambe nataon'ireo tsy mankasitraka ny vonjomaika ny vokatra vonjomaika izay navoaka ny aseny. Nirefitra imbetsaka ny bomba mpandatsan-dranomaso teny amin'ny 15 13 Mey androany tsy manakatra amin'ny farany ireo mpomba ny kandida fa 520 marika ravalomanana mitaky ny anatsarana ny fitokonana kosa ireo olona sasany eny amin'ny manodidina. Mitatitra ny vaovao Pierre Razafindramanana sy Dolo Farakotoniaina. Sabotsy amin'ny 12 sasany atoandro eto amin'ny parvis Analakely. Nirefitra voalohany ny bomba mandatsan-dranomaso. Niparitaka avy hatrany taorian'izay ireo mpanao fihetsiketsehana saingy nijanona teny amin'ny manodidina ny parvis Analakely hiandry ireo mpitaritolona saika hiditra tao anatiny. Tsy tafiditra nefa izy ireo tamin'ity androany ity. Mana tamin'ilay fipidanana izay tsy manaiky izay amin'nitra ty halatra lizy. Ka raha mba misy fahamarinana tokony atao dia mba mijoroana areo fahamarinana izay angamba. Le vato zany no ilainay
atao le confrontation dia zay tena vato tena marina no avoaka satria iny navoaka ny seny iny a tsy izy iny tsy fantatra fa tsy izy iny fa namboamboarina iny ka izay no mahatonga anay aketo metaka izay tena marina. Naneho ny tsy fankasitrahana izao tolona ataony pomba ny kandida laharana fahatimy amby roapolo marika ravarimarina izao ireo olona sasany. Ny fanehitra teto alohan'ny parvizy ireo androany. Zay tsy mitolona afy dia zay mba mangataka zany mba asina filaminana le izy dia le izy zany tokony hoe mba miandry le izy ivoakany amin'ny ACC aloha zay vao mba asina zay zany vao hoe mitolona na konkoa hoe raha ohatra hoe izy zany aloha ny eo dia alolo izy mba eo aloha dia rehefa ohatra izy ka tsy mety nataony hoe tsika vahoaka ihany miara manongana anazy fa alolo izy loha hitondra fa le vahoaka zany ny anazy ihany nitsonjova zay koa miaro ny kapoakanay zay kapoakanay sakafonay fa tsy ny kapoaka ny vahoaka zay zany tena leo be mihitsy amin'le izy zay zany tena tsy mila an'le grevy mihitsy aloha raha tsy hoe mivoaka ny valim-pifidianana hoe ihany na nylany dia zay vao tokony hitokona anongana anazy rehefa tsy faly. Raitsaifina iray andro taoriany ny fanambarany ny seni ny voka-pifidianana Vonjimaika no nanomboka ny tolona tetỳ Kianja ny 13 Mey. Tsy mbola fantatra na noho ny tolona izy ireo na tsy ho amin'ny rahampitso alahady. Manoloana ireo fifandonana maromaro izay nitranga taorian'ny fanatanterahana ny fifidianana fihodinana faharoa iny ihany koa dia efa misy ny fepetra raisina tahaka ny fivoriana izay nikarakaraina teny amin'ny lapany mahazo arivo ny herinandro lasa teo. Nanatanteraka fivoriana hanaovana tombana ny toetra raha misy amin'izao fotoana eo amin'ny fitandronan'ny filaminana ary ny organe mixte de conception rehetra manerana ny nosy taoriany ny fampiatsony ny praministra tanjona voalohany tao anatin'izany ny hitazonana ny fitoniana amin'ny toerana rehetra eto Madagasikara mandra-piandry ny famohana ny vokatra ofisialy ny fifidianana ankoatra ny baiko nomeny praministra dia fepetra vitsivitsy ihany koa no noraisiny OMC omaly nitatitra ny vaovao Rindra Tahiry sy Stéphane Rakotomalala. Ufanajana izay voalazan'ny andininy fa 5 ao anatin'ny lampanorenana nanome baiko resolo tena mpanjakana isan'ambaratonga ny rehetra ifanakalo hevitra ampitano filaminana sy ny avy amin'ny fitsarana ny prime ministre mba hahafana mandray ireo fepetra sahaza iantonan'ny filaminana eto amin'ny tany sy ny firenena. Voakasika ao anatin'izany ihany koa ny tandrona filaminana eny amin'ny fitsarana avy malampanorenana mba hahafany tian'ny mpanjakana ity hiasa ankahalalana sy ao anatin'ny fahaleovantena tsy misy fanahina. Etsandanin'izay tapaky ny OMC ahitana ireo lehibe faritra na avy amin'ny district sy ampitano filaminana iraisa manerana nosy fa ho amafisina ny serasera amin'ireo ambaratonga ampahefana maefa mba hiantso ny vahoaka hivera ao anatin'ny filaminana sy ny fitoniana ary tsy anay korebireben'ireo fihetsiky na fiteny miantsy amin'ny fanakorotanana. Fepetra manaraka ihany koa ny anaingana ireo ainao manjery rehetra tsy ankanavaka tsy anaparitaka na hivohy afatra mitarika amina fankalana sy mitondra ny vahoaka ikomy amin'ny lalana mipetraka. Fa ankoatra izay dia nanao fanambarana mikasika ny raharaham-pirenena ihany koa ny avy ao anivon'ny fiangonan'ny Jesoa Kristy eto Madagasikara. Fanambarana miantso ny mpikambany fitsaran'afo momba ny lalam-panorenana sy ireo vahoaka tsy ankanavaka mba hitodika amin'Andriamanitra raha antsika ny fampitirana ny Zalain'Andriamasy Stéphane Rakotomalala izay fanambarana izay. Manoloana ny toetra raha lalovantsika ankehitriny no natonga ny filohan'ny FJKM hitafa manokana androany araraka ny fanambarana nataony. Nitodiany voalohany tamin'izany ireo mpikambana eo ny fitsarana avy lampanorenana izay eo andalam-pandiniana ireo voka-pifidianana Vonjimaika sy ireo fitoriana mba amin'ny fitaraina maro samihafa. Mitodika any aminareo ny mason'ny malagasy rehetra ankehitriny mampahery sy mivavaka ho anareo ny fiangonana. Hoy Jesoa Kristy ilay nomena ny fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany. Tsy misy afenina izay tsy aseho ary izay matahotra izay mamono ny tena nefa tsy mahay mamono ny fanahy fa aleo matahotra izay mahay mahavery ny fanahy sy ny tena ao amin'ny helo. Ny fanambarana ny tenin'Andriamanitra dia tsy miova. Ny fahamarinana manandratra ny firenena. Ny fahamarinana ary ny fahamarinana ihany no manandratra ny firenena. Ny voka-pifidianana mifanaraka amin'ny fahamarinana havoakanareo no hahatonga Madagasikara hisandratra ka tsy hahatonga ny vahoaka malagasy ho indroa mahita ny maizina ho fahantrana hanampy fahantrana.
taorin'izay dia nitodika tamin'ny voaka malagasy tsy ankanavaka koa ny mpitandrina irako Andriamasoami filohan'ny FJKM. Ny fanambaran'ny tenin'Andriamanitra dia tsy miova sambatra ny firenena izay manana an Jehovah ho Andriamanitra. Azo antoka ny fanasitranana Madagasikara raha henontsika voaka kristianina marina ny antson'Andriamanitra manao hoe raha ny oloko izay nantsona amin'ny anarako ho avy hanery tena ka hivavaka sy hitady ny tavako ary hiala amin'ny ratsy fanaony ary hiala amin'ny ratsy fanaony dia hiaino any an-danitra ka hamela ny elony ary hahasitrana ny taniny hahasitrana ny taniny. Ka isika kristianina rehetra nanaiky an Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy hijoro marina ho fanasiny tany sy fahazavana zao tontolo izao ka tsy hanaraka ny fanao tontolo izao fa hiova amin'ny fanavozana ny saina hamantarantsika ny sitrapon'Andriamanitra dia izay tsara sady akasitrahana no marina dia tsy ho hira foana ny hiram-pirenentsika manao hoe ry tanindrazana malalo irinay mba hitahinanao ka ilay nahary izao tontolo izao no fototra hijoroan'ny satanao. Teo alohan'ireo dia tsy adino filohan'ny FJKM ny arahaba ny rehetra tsy ankanavaka nahazo mpamonjy izay notsarovana tamin'ny krismasy sy nahazo taom-baovao 2024. Atao ireny vaovao ireny ihany koa ny entintsika isenitona minitra vitsimonja atao anatin'ireto dokanaritra ireto. Ary tetafavelona atao anatin'ny logitenao amin'izao fotoan'izao ndeha ho toizantsika ny fampalam-baovao dia ny actu omaly no ny fampiarahaba natratra ny taona vaovao 2024 ny teo anivon'ny fiadidina ny Repoblikan'i Madagasikara. Fiarana izay nomariana tamin'ny fanomezana mari-boninahitra ho an'ny mpiasa miisa 2020 tao anatin'ny lahateny ny Diny Rabasahady izay mety ho lany filoham-pirenena ny filoham-panjakana Rivo Rakotovao. Nanatanteraka fifampiarabana natratra ny taonany vaovao ny avy eo anivon'ny fiadidinan'ny Repoblikan'i Madagasikara omaly. Tamin'izany no niaraban'ny solotenan'ireo mpiasa ny filoham-panjakana Rivo Rakotovao mivady ary nanambaran'izy ireo fa tsy mitaraitana miepaka ny filoha na teo aza ny fanenjehana isan-karazany. Ny asa fanompoana firenena sy ny farasoavana ny vahoaka malagasy moa dia manaza ho toy ny rano manangareza. Rehefa manomboka misotro azy io dia tsy afaka atao masonao intsony. Inona araka izany fa ninonino no aseho ny ampitso dia mbola ilofotra amin'izany mandrakariva ianao. Ilay fanompoana firenena tiana lazaina eto fa tsy misotroana amin'ny rano manangareza. Ary izay ny rarinanao ho tondo izay irina trano androso hitondra fandresena hiverina hitondra babo anaty. Tetsekilany dia niarahaba ireo mpiara-miasa taminy ihany koa ny filoham-panjakana ary nilaza fa mila ezaka avy amin'ny tsirairay ny fampandrosoana ny firenena. Tokony hijoro amin'ny fitsinjovana ny tombontsoa ambony firenena hatrany ihany koa ny mpitondra ho ny filoham-panjakana. Teto ihany koa ny fotoana nideran'ny asa vitan'ny filoham-pirenena izay nosoloan'ny toerana. Ary tsy maintsy hijoroany ny mpitondra rehetra tao anatin'izay tsy firavaka avana politika izay fa tombontsoa ambony firenena no tsy maintsy nijerena. Nanahirana tokoa izany. Ary tena nanahirana raha izany tenako manokana dia ny olona ataoko hoe ny ray tafika amiko ara-politika izay mieritreritra fa teo ohatry namady Rakotovao Rivo satria tsy tongilana tao tsy manampy tao tsy mikabary politika intsony kanefa ny fanajana indrindraindrindra na ohatra velona napetraky filoham-pirenena-perinasa tsy maintsy nitoizana satria fanajana an'izany natonga azy niany ho fanajana azy ny lamparomena zany. Tamin'ity fotoana ity ihany koa no nararotan'ny filoham-panjakana ny Arabana Sahady izay ho filoham-pirenena ho lany tantana ny Madagasikara ary nirariny hitondran'ny vahoaka malagasy ao anatin'ny fahendrena. Marina fa nisy ihany koa ny lanonana fanomezana mari-boninahitra ireo mpiasan'ny prezidansa miisa 2020.
fa pejy baovao hafa tanteraka indray tao anatina andro vitsivitsy izay dia niaina tamina délestage nankamaroan'ny fatra teto andrenivohitra sy ny manodidina. Teo anivon'ny fiadidinan'ny orinasa mpanjakana Driramasa dia namoaka fandaram-potoana ho an'ny fahatapahan-jiro mifandimby. Toy izao kosa ny antony tonga izany raha araky ny fanatsiatsiana nataon'ny Andry Lalan'Andriamasy sy Stéphane Rakotomalala. Omaly raha araka ny aina maro teto andrenivohitra sy manodidina no tena nisy ny délestage na fahatapahan-jiro. Nanaraka ny fandarina izay navoakan'ny Jirama tamina fanambarana sy fampafantarana tao amin'ny page Facebookany sy tamin'ireo aina aman-jery samihafa izany. Saika niaran'izany avokoa ny faritra rehetra teto andrenivohitra sy manodidina. Arakaraka ny faritra na sekteur misy azy eo ny fifinjaran'ny Jirama. Antony roa volazan'ity fanambarana Jirama ity ho nahatonga izany délestage izany. Voalohany amin'io ny tsy fampinsoliky nentina nanodina ireo milina mpamokatra herinaratra. Efa voavay io olana io ankehitriny. Teo ihany koa ny fidinany avon'ny rano eny amin'ireo tohadrano amin'izao vanim-potoana maintany izao. Efa manomboka mivatsy kelikely ihany koa io olana io amin'izao fotoana satria efa nirotsaka matevina sy maro ny orana tao anatin'ny andro vitsivitsy izay. Azo ambaro efa mivena amin'ny laontsy kelikely izany ny famatsin-jiro amin'izao fotoana. Manam-pirofo izany raha teo ny tsy fisihana fanambarana sy fandaharana ho amin'ny délestage avy tamin'ny Jirama intsony. Fataorian'ny fialan-tsasatry ny fety dia hiditra amin'ny 3 volana faharoa ny mpianatra amin'ny herinandro ho avy io. Any amin'ny volana marsa no andray vao iroso amin'ny fialan-tsasatra manaraka ho an'ireo mpianatra izay tafaresaka tamin'ny mora miara-jatovo sy zoro andretsalamandroany dia efa vonona sy nanomana izay fidirana izay ara-tsaina izy ireo ray aman-dreny ihany koa dia efa nandoha ny vola tsy voaefa rehetra amin'izao fiandohan'ny taona izao na dia teo aza ny fandanim-bola tamin'ny fety. Ankoatr'izay dia isan'ireo mahazo tombony amin'ny fidiran'ny mpianatra ihany koa ny fiara fitateram-bahoaka sy ny fiara-karetsaka. Rehefa niato kely nandritra ny 2 herinandro teo eo dia hiditra amin'ny 3 volana faharoa ny taom-pianarana avy amin'ny fosy 4 sy amin'ny fosy 4 amin'ny herinandro avy. 3 volana izay hosantarina amin'ny fisoratana anarana ho an'ireo hiatrika ny fanadinam-panjakana. Amin'ny ankapobeny nateo aza ny lalao sy fety samihafa izay natrehin'ireo ankizy dia efa nivonon'izy ireo hiditra hianatra amin'ny herinandro. Nalamina arak'izay ny fotoanany mba hisy ilalaovana ary hisy amerenandesona. Rehefa maraina dia mifoha dia mampirina manao raralo dia izay vao mianatra lesona rehefa ilay hariva iny. Misy révision manao lecture dia manao devoir de vacances. Mianatra lesona tsara dia namerina izay efa vita. Vonona tsara fa mbola mila mianatra lesona tsara. Manao lecture sy devoir de vacances. Rehefa vita en devoir dia manao lecture dia rehefa vita lecture dia milalao. Ho an'ireo ray aman-dreny kosa dia adidy tsy maintsy efaina ny fandoavana ny saram-pianaran'ny ankizy ka nateo aza ny fandaniana tamin'ny fety dia efa nanokana vola izy ireo ary naloha tamin'izao fiandohan'ny taona izao. Nanoana ary nandresy lahatra ny ankizy amerina lesona tany an-trano kosa ireo ray aman-dreny tao anatin'ny fotoam-pialan-tsasatra. Manao révision amin'ny devoir ny teo aloha reny mamaky leçon mamaky boky. Sokona ny centre. Tsy mahaindran-kenjana aloha ilay fiainana ilay vidim-pianatra tsy mahaindran-kenjana dia faniomana amin'ilay fidivan'ny mpianatra dia nateo avy ny fety dia mba tsy maintsy natao ny fety. Tsy maintsy njovona konkoa le fomanana an'ilay fidivan'ny mpianatra. Fa natokana mihitsy ny tia anaovana fety, tia entina miatrika ny fidivan'ny mpianatra. Fotoana izay nafahan'ny sekoly nanao ary nanatsara ny foto-drafitrasa ary ny fanomezana fampiofana ny mpampianatra ihany koa ny vanim-potoam-pialan-tsasatra. Taorian'ny vakansa iny dia tsy maintsy misy ny fanatsarana natao voalohany indrindra eo amin'ny lafiny ara-pedagojika satria moa izay mahasekoly anay dia nanao fiofanana amin'ny mpampianatra mandritra ny herinandro izany hoentina hanatsara ny fampianarana dia ny lafiny foto-drafitrasa koa tsy maintsy mba nijerena daholo hoe izany salle de classe mila fanamboarana hatsaraina ny fitaovana ao anatiny dia tsy maintsy mba nikarakara koa izany sekoly dia vidy plaky hanomanana an'izay andro fahavaratra izay satria rehefa ilay ankizy mirava arivo ireny izany maizina dia mba hazava tsara foana ho afa-mianatra ny mpianatra. Rehefa fidiran'ny mpianatra nefa dia saika ahitana fitohanan'ny fiara foana amin'ny faritra maro eto andrenivohitra sy ny manodidina.
raha fahasorenana ho an'ireo mpampiasa lalana dia tombony ho an'ny fiara fitateram-bahoaka kosa satria mitombo ireo mpanjifa hafa ihany le lalana malalaka tsisy embouteillage fa nefa misy tombony kokoa rehefa miditra amin'ny mpianatra amin'ny resaka client zao zany tonga dia grèce tanteraka satria vao afapety mpianatra tsy mianatra tsy dia misy fiomanana fa ny miezaka fotsy zany amin'ny entretien-ny démarreur ny ezahana atao tsara dia mibatery ny afaka mba mamono moteur matetika ianao raha misy fitohanana raha misy mpianatra zao toro raha 10 raha tsisy mpianatra mavita enina marina fa ataorian'ny fety dia tsikaritry ireo mpampiasa ny lalana fa niena ny fitohanana be teto andrenivohitra sy ny manodidina fa efa tafiditra ao anatin'ny vanim-potoana ny fahavaratra raha teo isika amin'izao fotoana izao manahoana ny mety ovavao ny toetry ny andro raha ny vinavina ny sampana mpamantatra ny mety ho toetry ny andro eny ampandrelomby dia mitoy ny orana manerana ny losy ary mety ho arahana tafiotry indraindray zany ao amin'ny faran'ity herinandro ity sy amin'ny herinandro ho avy io iovaova kosa nefa ny maripana anatin'izay 20 degré celsius ny maripana ambany indrindra ary mety ho tafiakatra hatrany amin'ny 13 degré celsius varatra no manjaka eto Madagasikara amin'izao fotoana izao arak'izany dia saika hita manerana ny nosy ny orana ho amin'ity farany herinandro ity ary toy amin'ny herinandro ambony io raha araka ny vinavina ny sampana mpamantatra ny mety ho toetry ny andro ho an'ny rahampitso ny maraina isy ny sisan'ny oram-baratra ny any amin'ny morontsiraka Sofias Boeny ny any Besalampy raha toka anorana tandrifindraona ny any Mangoro Vatovafitovinany ary ny ilany andrefana antsinanana ny ariva kosa dia anorana tandrifindraona arahinkotrika saika manerana ny nosy ankoatra ny any amin'ny tapany atsimony Menabe atsimo andrefana ary Androy izay ho maina tanteraka ny andro ny alatsinainy maraina kosa dia ahazorana tandrifindraony Melaka sy Betsbook ho toy izay ihany koa ny any Antsinanana Vatovafitovinany atsimo andrefana ary Tolaniaro irotsaka kosa ny orana tandrifindraona arahinkotrika Andiana Sofia ary Boeny ho maina ny andro amin'ireo faritra sisa ny ariva indray anorana tandrifindraona arahinkotrika saika manerana ny Madagasikara ny alatsinainy ariva manentana antsika araka izany tsy hanadino ny mitondra arorana isan-karazany vao ny tranga mpiara-monina taoriany fanafiana ny fivarotam-panafody teny Ampeflo dia lasibatry ny asany Jiolay ihany koa ny fivarotam-panafody teny Andavamamba naratra mafy tamin'izany ilay mpitana ny fitehirizam-bola tsy misy kosa ny ainana fohy raha ny fitantaran'ny olona iray nanatry maso tamin'ny Rina Andrimalala sy Anjarakotono Rainy dia tsy nisarotava ireo jiolahy nandritra izay fanafiana izay tovolahy dimy ny rongo fitaovam-piadiana sady tsy nisarotava no nanafika ny toeram-pivarotam-panafody tsara Andavamamba omaly tokony tamin'ny roa ora sy sasany tolakandro vao nisokatra tamin'ny roa ora ilay toeram-pivarotam-panafody tamin'ny fotoana nisehon'ny fanafiana ary nisy mpanjifa roa tao anatiny olona enina izy ireo no tao anatin'ny trano nandritra ny fotoana nandroban'ireo jiolahy ny vola rehetra tao amin'ilay toeram-pivarotam-panafody sy ny firavaka teny ampelantanan'ireo mpanjifa sy ny mpiasa tsy nisy ny ainana fohy fa naratra mafy tamin'izany kosa ilay vehivavy tana ny fitehirizam-bola dia nitondra basy izy dia no nanambarany ankizy teo zany dia le kesera no naratra dia le vola tao no lasa ny vola tsy voafatra hoe ohatrina raha ohatrina dia le peratra nanendaka miperateny tanan'le mpiasa anankiray izy taorian'ny fanafiana dia anisan'ny fepetra nyraisin'ny mpitantana ity toeram-pivarotam-panafody ity ny fametrahana caméra de surveillance tsy maintsy midy aloha fa misy créance foana manko fa omaly tsy nidy satria vao amin'ny roa sasany dia tsy nidy mbola vao nisokatra kelikely mahitsy izay fa tsy maintsy misy fepetra raisina zany amin'io tsy hoe vao hoe ametaka caméra hatramin'izay nge mbola tsisy nininy fa efa indro amin'izao manko zao zao nifatra tety tery Ampeflo dia aty dia tsy maintsy hoe asiana amin'izay zany raha ny feony ely manodidina dia mbola nanendaka tsy lavitra teo ireo jiolahy ireo taorian'ny fandrobana marina fa vao tsy ela akory izay no namoizanain'olona iray ny fanafiana fivarotam-panafody teny Ampeflo fa nisehona lozam-pifamoivozana matsy ravina ihany koa maly tao Andranomanelatra tany Antsirabe
tovolahy kely roa mpandeha tamin'ilay fiara kely nivoaka ny lalana no namony ainy, naratra mafy kosa ny olona roa hafa. Tovolahy roa no maty, naratra mafy kosa ny mpamily sy ny tovovavy iray tao anatin'ity fiara Peugeot kely ity. Tamin'ny 10 ora hariva tanoany no nisehoany izao loza mahatsiravina izao tetsy andrano manelatra omaly. Atrany avaratra trano izy le tomobile menamena sito, dia le menamena diso ampovoany loatra, dia ty ohatra ny ratsiratsy frein io nidofitra eo io, dia efa hitako izy le nikasy frein be atrany, dia le tomobile menamena iny mbola nidepasy atrany ihany. Dia avy eo izy nandeha ohatra ny ratsiratsy frein ihany zany le izy, dia avy dia nandeha aty amin'ny sisiny andrefana izy, dia le tomobile diso ampovoany dia teto amin'ity lavaka aty izy no lasa avy dia mivadibadiky ny telo tonga teny amin'ny sisiny iny. Ohatra mifanenjika angamba izy ireo sa tsy fantako. Teto izy ny efa hitako hoe mifanenjika. Io tomobile voy io mipipimpa foana hatrany dia le menamena tsy miheno ihany fa manaraka ny lalany ihany izy. Dia tsy haiko izay mifampandofitra azy teo fa koa avy dia nikipy be fa le tomobile nirehatra be dia avy dia nikipy be dia tsy hitako intsony izay faraparany teo fa izy mivadibadiky ny telo aloha mbola hitako e. Azo hitarafana ny fandehanana mafy ny fahalaviran'ilay lavaka voalaza fa nahatonga ny loza sy ny toerana na tafapetrahan'ilay fiara taorian'ny fivadibadiany. Tafavoaky ny fiara mihitsy moa ireo mpandeha namoy ainy sy tao anatin'ity fiara ity raha ny fitantarany ireo nanatry maso hatrany. Le mivadika voalohany zany dia mipitika aloha ny ray, dia ohatra ny voadonan'le tomobile le ray mipitika voalohany teto, dia avy eo mipitika ery amikesika indray ny anankiroa efa tafasambadiky ny fanindroany indray izy, dia avy eo fanontelo le chauffeur tafavoaka somatsara tao tsy naninona fa naratra kely fotsiny koany. Matetika no isehoana loza mpifamoivoizana amin'ity lalana ity raha ny fitantaran'ireo mponina manodidina. Izy lala mahitsy no mahalay mpanahy ireo mpamily sasany handeha mafy. Ilay lalana nefa maro lavadavaka tahaka izao ka mety tsy ampoziny ireo tsy zatra lalana. Fanjato isan'andro ihany koa ny olona tonga manao fizaham-pahasalamana noho ny aretina kitrotro amin'ny CSB any Mahabibo any Mahajanga. Na izany aza dia fantatra fa manomboka ny 14 janoary hatramin'ny 17 janoary ny fanentanana amin'ny fanaovana vaksiny hiadiana amin'izay kitrotro izay. Manahoana ary ny trangana kitrotro any Mahajanga mitatitra ny vaovao ny mpanao gazety ny Dreamil any an-toerana. Mirongatra amin'izao fotoana izao ny aretina kitrotro eto Mahajanga. Telo no efa maty ny aretina kitrotro ary Amanarivony no efa voany. Tsy mifety fa saika avoany avokoa ny olona rehetra, ny zaza no tena betsaka fa indrindra ireo izay tsy mbola vita vaksiny fanevitra. Misy eto tampon-tanàna Mahajanga dia tsy afeninantsika imponina fa mirongatra dia mirongatra tanteraka ny resaka aretina kitrotro amin'izao fotoana izao eto tampon-tanànantsika. Ary tratrany daholo na ny zaza vao mena vava na ny olobe satria ny taona farany ambony zao ato aminay azonay hatreto dia 15 taona tratra avokoa. Dia ny zava-misy zany ny tiana ampahafantarina antsika voalohany alohany itenenana zavatra manaraka eo dia ny fanentanana antsika ireo olona anampina ny tombom-pahasalamana. Raha vao misy hafanana be le olona dia manomboka hita ohatrany miova lay hoditra zany hoe commence manlay mandrotsirotsy. Ny vaksiny kitrotro zany dia fantatra antsika fa tafiditra ao anatin'ilay vaksiny azahoana diplôma zany hoe eo amin'ny faha 6 volan'le zaza zany no atao vaksiny. Amin'izao fotoana rehefa nisy fivoarana hoe manomboka 6 volana ka hatramin'ny 12 volana dia mbola azo atao vaksiny ny kitrotro ihany le zaza. Na dia efa vitan'io ara le zaza dia anao an'ilay etsika dia efa mampafantatra tsara ny vahoaka eto tampon-tanànan'ny Mahajanga fa hoisy ny fanaovana vaksiny faobe ny zaza amin'ny resaka kitrotro ity dia ny zaza 6 volana ka hatramin'ny 7 taona. Nefa marina tsara fa raha ohatra ka tratrany kitrotro ilay zanakanao na dia efa sitrana raha jereo tsara fa raha mbola tsy ampy ray volana tao aoriana ny narariny dia mbola tsy atao vaksiny aloha izy amin'ity
andihany vao ataotsika amin'ny 14 janoary ty. Tranga zato isan'andro no raisiny eto amin'ny ACS Mabibo nanomboka tamin'iny volana Desambra iny raha toa ka olona 7.7 no efa voasoratra natomboka tamin'ny 20 volana Novambra taona 20 lasa teo nanaovana ny fanisana. Ankoatran'ireo zaza misy ihany koa ny olona lehibe mahatratratra any amin'ny 15 taona voan'ny aretina kitrotro mafana hoditra ny fiatomboany mandrotsorotsy ny vatany araina gripa ihany koa. Dia manahoana fiseho otrany mipoaka zany izy dia mafana be dia inona efa nataonao? Efa nandesiko dokotera izy dia otrany hitako tsisy fivany dia tamin'maly zany dia tena haiko hoe voamiko satria mirofotra jiaby vatany dia izay zao zany iverina amin'ny dokotera. Efa nisy olona vovy tamin'odidina anareo? Manahoana ny zanako sasany? Tsy haiko zanako sasany zao mbola tsary nisy voa, ty zao mbola tsy voa ray kely ty fa tonga ray kely. Dia efa natao vaksiny koa zazo reo? Efa vita vaksiny tsara. Firy amin'izay sy voan'ilay kitrotro? Voandra. Dia nanahoana fisehon'ilay aretina? Masandrinany le mibotrobotroka mandoa. Alainy mihina. Dia inona nefa nataonao taminazy? Vandesiny dokotera ao gasy foana. Mbola tsy nanao fanafody hafa ankoatran'izay? Efa vita vaksiny ve zanaka anao? Vita vaksiny. Rangapely. Io anankiray foana zanaka anao? Tawa. Mbola tsy mifindra tao amin'ny fianakaviana? Mbola? Aretina mahafaty raha toa tsy voatsabo ara-potoana ny aretina kitrotro. Aretina mora mifindra izy amin'ny alalan'ny apiti-drora, rivotra, fifampikasoana sy ny sisy. Azo soroana tsara nefa amin'ny alalan'ny fanaovana vaksiny fanefitra izany aretina izany manomboka amin'ny faha 9 volany zaza. Atsoatsy efa anomboka sahady ny campagne de vaccination ny 14 volana janoary ho avy izao hatramin'ny 7 volana janoary io izay iarahana amin'ny ministera amin'ny fahasalamam-bahoaka ka atao manerana ny nosy. Ohatrany dia hoan'ny ivelany sika ato anatin'ireto vaovao manaraka ireto. Raha tsy misy ny fiovana rapitso alahady ny fotoana tokony hamohan'ny seni ny voka-pifidianana filoham-pirenena ny amin'ny Repoblika Demokratika ny Congo saingy andanin'izay na tsy namoaka anarana azy dia milaza ho malala izay kandida tokony handresy ny mpanara-mason'ny fifidianana avy amin'ny fiangonana katolika any an-toerana. Mafana trano ny toedrarà ho an'ny Repoblika Demokratika ny Congo andalam-pikirakirana ny vokatry ny fifidianana filoham-pirenena saingy andanin'izay manameloka ny fisian'ny osoka sy ny alabato ny mpanohatra. Omaly Zuma misy ny fivorian'ny filan-kevitry ny fandriampahalemana eo anivon'ny firenena mikambana ny resahany indrindra ny fifidianana filoham-pirenena nataony alahady teo ka samy mangataka ny manam-pahefana ny RDC anaja ny vokatry ny fifidianana ny vondrona Europeanina, ny vondrona Afrikanina ary États-Unis. Misy mpanao gazety sy ny avy amin'ny mpanohatra ary ny mpiaro ny zon'olombelona no hiaran'ny heriseritra sy ny fanalam-baraka. Amin'izao vanim-potoana sarotra izao, mampanahy sao vao maika nitatra ny toedrarà ny fikasana ampangina ny mpanohatra. Isan'ny matanjaka ny fiangonana katolika ny Congo izay nanana mpanara-maso anarivony nandritra ny fifidianana filoham-pirenena teo. Tsy namoaka anarana izy ireo saingy milaza ho malala izay kandida tokony handresy. Angatahan'ny fiangonana araka izany ny amohan'ny seni ny voka-pifidianana araka ny rariny sy ny marina. Natezitra ireo mpanohana ny filoha Joseph Kabila zany ka natonga azy ireo ny ampanga ny fiangonana ho manitsakitsaka ny lalam-panorenana sy ny tanila raha tsy misy kosa ny fiovana raha mpitso alahady ny daty tokony amohan'ny seni ny voka-pifidianana filoham-pirenena any RDC. Faniverina an-dalambe indray ireo gilet jaune androany na somary vitsivitsy kokoa azy dia miafatrany ny tola ataon'izy ireo ny 550 isanjato ny frantsay kosa no fantatra fa manohana ny hetsiky ny gilet jaune. Tamin'ny alalan'ny hetsika an-dalambe no nentin'ny gilet jaune ny santatra ny sabotsy voalohany ity taona vaovao ity. Fandaram-potoana namakivaky ny lapan'ny tanàna mihazo ny antenimieram-pirenena. Raha ny fanadihadiana ny 550 isanjato ny frantsay no manohana ny hetsika ary frantsay 3/4 no mitsipaka ny Emmanuel Macron. Izy ihany no namitaka ny tenany teo tamin'ny fahanginany sy ireny valiteniny ireny. Vitany aminy tokony efa ngoronentana izy ho an'ny Européanina. Pour les Européennes, il peut prendre sa valise.
raha ho an'ny gouvernement indray tsapahoany mafy sy entitra kokoa ny tena ampiasaina taorian'ny antso sy ny filazana andray fepetra ampiatoana ny risetra teraky ny fihetsiketsehana. Le mouvement dit des gilets jaunes. Lasa miteraka fanakorotanana ny etsika ataon'ireo sisa milaza fa gilet jaune. Fitakiana ilay izy saingy ny ao ambadika izay fanongana ny gouvernemanta. L'insurrection et au fond renverser le gouvernement. Tetoro enina mananika ny Antananarivo ny gilet jaune nanao etsika an-dalambe. Misy ny fifandonana teo amin'izy ireo sy ny mpitandro ny filaminana izay naharatrana gilet jaune iray voatifitra teo amin'ny lohany. Iray ny tao anatin'ny actu dia ny tapany voalohany ireto indray kosa ireo zanam-pandarana isan'ny hoaranao anatin'ny tapany faharoa rehefa avy eo. Ho an'ny androany dia iompana amin'ny rivo-doza teto Madagasikara ny fanontaniana amin'ny Oianao. Ho any Etazonia kosa isika ao anatin'ny hafakely hijery fiangonana iray lasa toerana fatorian'ny hantra isaky ny hariva. Rahantsika avy hatrany aloha ny dokam-barotra dia aventsika miverina eto indray mijery ireny zanam-pandarana ireny. Tila minitra maromaro ny amin'ny 8 ora alina ny logité hatrany hoaranao amin'izao fotoana izao zanam-pandarana voalohany hoarantsika ato anatin'ny tapany faharoa dia ny Oianao. Fotoana mamy amin'ny fotoana mafana na miaraka amin'ny mpianakavy ny spaghetti martino no ilay paty misaraka aminao. Sardine atlantique ilay sardine miaraka tsara amin'ny sakafo tianao rehetra. Araka ny voalaza tamintsika teo dia miompana amin'ny rivo-doza teto Madagasikara ny fanontaniana amin'ny Oianao amin'ity androany ity dia hoarantsika avy hatrany izay. Inona izao ny anarana rivo-doza mbatadidinao? Geralda dia nakomo. Le Geralda zao mety tamin'ny fotoana firy tany nandalovana izany teto? Mbola tsy tadidiko dia Nova koa zao dia inona le iray farany teo koa. Ohatrohatran'izay zao no tadidiko. Kafilo dia Geralda dia inona koa moa e? Tsy tadidiko. Tamin'izany mbola kelikely zany Geralda zany. Elita, Geralda, ohatr'izany. Geralda ngamba tamin'ny 94 ohatr'izany. Le Rita 2008, 2007 tsy tadidiko tsena fa elaela ihany. Elita tamin'ny taona 1990. Misy ny Gafilo, zay mana le rivo-doza ty, mbola misy Elita. Tsy tadidiko daholo reo. Abedevela fa be baka be fa tsy tadidiko daholo. Geralda, namany anaran'le farany teo, Katrina, tsy hoe farany teo moa zany fa talohan'izay. Tsy efa tamin'ny 4 taona lasa re zany, 10 taona lasa zany sa 10 taona lasa. Cyclone mbatadidiko zao tamin'ny cyclone Elita tany aminay tany fahatosavina andrina tany tena nandrodana hatramy betsaka mihitsy ny cyclone tamin'izay tamin'ny 2004. Anisan'ny be presaka teo ny rivo-doza Geralda tamin'ny taona 470 sy 700 teo ihany koa ohatra ny Gafilo tamin'ny taona 410. Nisy ihany koa ny rivo-doza Enao sy ny rivo-doza Ava tamin'ny taona 7 sy 20. Ary dia miova isa-taona isaky ny vanim-potoana ny fahavaratra sy ny rivo-doza ny anaran'ny rivo-doza ny firenena ihany koa no mifandimby manome izay anarana izay ary dia manaraka ny ireo soratra ao anatin'ny alfabe ihany koa no anomezana izay anarana cyclone izay ny Oianao andahitra ao anatin'ny zanam-pandarana manaraka hafakely. Arcadia, le bon goût français, produit français avec le label IGP, dispose d'une large gamme de vins disponible dans les grandes épiceries et grandes surfaces. Sardine efa fampiasantsika amin'ny andavanandro sy ny andro fety ny Sardine Julie. Sardine Julie, ça vous donnera toujours envie.
isan'ny tanàna betsaka olona mahantra any États-Unis San Francisco mananika ny 770 ny olona tsy manan-kelofana sy tsy mahita sakafo hohanina araka izany dia misy amin'ny fiangonana any an-toerana no lasa toerana fatorian'ireo mahantra isan-kariva. Na eo aza ny vavakariva tanterana eto amin'ity fiangonana ity, tsy manakan'ireo tsy manan-kelofana akatorimaso izany. Ato amin'ity fiangonana katolika ity no fieren'ireo olona sahirana eto San Francisco, ambom-pionan'ny mahantra eto isan-kariva, samy mitsotra amin'izay seza mahamety azy ny tsirairay. Isan'ny tanàna betsaka olona mahantra eto États-Unis i San Francisco, mananika ny 770 ny olona tsy manan-kelofana sy tsy mahita sakafo hohanina. Anton'izay ny halafon'ny fiainana satria manodidina ny 3,4 alina sy $1 na 720 sy 400 tapitrisa vola gasy any ho any ny vola ilaina isan-taona mba ahafahana mivelona eto San Francisco. Mpanangona fitaratra, karipetra ary kojakoja efa tota ireny ato aloha ary efa misy mpivarotra mpandray izany isaky ny farany herinandro. Saingy efa nikatony izy efa hoen'ny taona sy tapany izay ary lasa tsy anasa aho. Frida was my parrot, blue-fronted Amazon. That's her lineage. Nanana boloky mangamanga izay a, Frida no anarany. Izay no namako nandritra ny 7 taona. Afaka niandra sy niasa tsara aho. Saingy nisy fotoana nandrary mafy ka tsy maintsy niady tamin'ny asako ary voatery niala tamin'ny trano nipetrahanay. I got so sick that I wasn't able to keep my place. Manodidina ny 500 sy 200 ny sokajin'olona marefo ampetran'olona ato amin'ity fiangonana ity isan-kariva. Hevitra fikambanana mpanao asa fiantrana iray izy ity, hiahiana indrindra ireo mpiarabelona trapasairanana. Izay ny any San Francisco mety mbola manahirankirana ihany raha toka eto amintsika no andraisana izay olona ireo olona sahirana ireo satria ny resaka fandriampahalemana dia isany mbola manjaka ihany koa satria mbola maro ihany koa aza ireo fiangonana no misy manafika izay tafian'ireo olon-dratsy ireo izay ny oianao sy ny insolita tato anatin'ny tapany faharoa ankasitrahana ihany koa ianao nijery ny fotoanantsika tamin'ity androany ity mametraka ny veloma mandra-piona ao amin'ny alatsinainy indray velomatovoka. Velomatovoka. Telma, safidiko numéro 1 malagasy, nanotra ho anao teo. Bijouterie Pantsou, manolotra anao ny Logité. Les nouveaux snacks Cricos sont tellement délicieux. Cricos, nanolotra anao teo. Nettoie, manolotra ho anao ny Logité. Nettoie, liquide vaisselle amisyanitra mandarine, citron, pêche miel ary pomme verte. Amin'ny fotoana mamy, amin'ny fotoana mafana na miaraka amin'ny mpianakavy, ny spaghetti martino no ilay paty misaraka aminao. Sardine trésor. Narana tao ny Logité miaraka amin'ny sardine trésor amin'ilay tiako be. Du bonjour, Chutika Tiaby, manolotra anao ny Logité. Ouais,
fotoalaza mangirana sy malefaka tsara ny volondry. Natura sady manitra sy tanora lalandavako koa kindry a. Natura ihany ikia. Vokatra Natura manolotra ho anao ny logité. Sady mijery logité no misotro dynamique. Jovena, source d'énergie. Vous a présenté le JT. Super, il y a tout ce qu'il faut chez Bébé à bord. Passez de joyeuses fêtes de Noël avec les magasins Bébé à bord en suivant le JT.